Tompoko lahy sy tompoko vavy. Sarasara tsy ambaka tompoko lahy, salanitra manimanitra tompoko vavy. Izahay ray aman-dreny ara-drazana eto amin'ny faritry Vakinakaratra, izay soloko tena eto ankehitriny, dia ny Andriambe Ramasandratana Honore, izay napetraka ho lohahazon'ny Vakinakaratra. Izay alohavany Andriambavimanjaka ny Vakinakaratra, dia i prinsesy Raitsizafy Andrianamela Vahoaka Angelina, dia manao an'izao fanambarana izao, orem-poko, orem-danitra, fa ny taom-baovao iraisan'ny Malagasy, izay ny fanarahan'ny mpanjaka rehetra teto Madagasikara sy ny olombe, dia ny tsinam-bolana volana septambra ka nandravonana ny ady izay ny fanaovana mbotra biby sy ny zanadrana valina nosy manjaka, izay nanala baraka ny firenetsika, ka naravina fa ny tsinam-bolana volana septambra no taom-baovao iraisan'ny Malagasy. Noho izany, eto dia manambara ny tenanay ray aman-dreny eto amin'ny faritra Vakinakaratra, fa lavinay maron-dranony ny fananganana sy fizarana roa ny taom-baovao iraisan'ny Malagasy eto Madagasikara, ka ilazana fa misy ny taom-baovao iraisan'ny Malagasy ny ray ny volana Marsy, ary misy ny taom-baovao iraisan'ny Malagasy ny volana Septambra. Ny fanarahan'ireo mpanjaka rehetra teto Madagasikara dia ny tsinam-bolana volana Septambra no ny fanarahana fa taom-baovao iraisan'ny Malagasy ka nandravonana ny firenena manontolo. Eto dia miatso ny fitondram-panjakana izahay, ny miaramila ary ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka mba tsy ho zarazarana amin'izany fitondrana ny zavatra tsy marina eto amin'ny tany sy ny fanjakana izany, fa ny zavatra misy kosa dia ny tsinam-bolana volana septambra ihany. Zary zava-poana ny ezaka nataon'ireo mpanjaka manjaka eto Madagasikara hatramin'izay, izay niezaka hanambatra ny Malagasy manontolo mba ho iray ny taom-baovao iraisan'ny Malagasy. Noho izany, mitodika amintsika vahoaka eto Vakinakaratra ny tenanay. Ao ianareo izay mpitondra fanjakana isa-tsokajiny, ao ianareo miaramila sy pôlisy izay mpitandro ny filaminana, ao isika fiteva, ao ianareo avaram-pianarana isan-karazany, ao ireo zaza-mandimby izay mbola hitondra ny tany sy ny fanjakana rahatr'izay ihany koa. Aza manaitsy ho rebirebena ka ampisarahana ny Malagasy izara roa amin'ny taom-baovao iraisan'izany, satria ny kolotsaina fototra teto Vakinakaratra dia ny volana Marsa no anaovana ny satabary izay nosatarana teny Vakinakaratra, ary mbola tohizana mandraka ankehitriny fa tsy natao velively ho fanaovana taom-baovao iraisan'ny Malagasy. Noho izany, eto am-pamaranana dia miteny izahay, izay holazaina fa atao any amin'ny lycée Dox sy ny tranomboky Dox any Antsanapara ny fanaovana ny taom-baovao iraisan'io. Tsy pahanay ary lavinay maron-dranony, fa trano mbola tsy nahazahoana lalana avy amin'ny fanjakana ireo toeran'ireo ka tsy azo anaovana an'izany fanaovana taom-baovao iraisan'ny Malagasy izany sady famitaam-bahoaka. Noho izany, mametraka fisaorana, manome fankasitrahana ho amintsika rehetra tsy ankanavaka izay mandre an'izao teny izao, na iza ho amintsika rehetrarehetra ny fitahiana, ho ambinina sotahinanay Madagasikara manontolo. Ekena tompoko fa nivory asina tsy lavi-pahavaly, kanefa tsary misy harena ambonin'ny olona, noho izany izay mitambatra tompoko vato fa izay misaraka fasika. Saotra tompoko.